raha phénomène ozy le vazaha hoe quel phénomène de ozy hoe rokonombe aussi le phénomène tena mahavarina mihitsy ny zava misy am'izao eno sa zagaga be misy fo maray maty ny jiro andeha antoro maty ny jiro ngambany rehefa kelikely alefa milabozy ny tele zao ny tena mahagaga misy resaky ty le jiro ohatrany hoe rehefa tsy ampy le rano de tonga de hoe tsy ampy ny rano de tsy ampy ny jiro nefa rehefa maty ny jiro de midina ny rano de rehefa midina ny rano de tsy ampy ny rano de rehefa tsy ampy ny rano de maty ny jiro nodikodina be ohatrany cheval de bois de ozy le jiro hoe miloatra indray ny rano de avy be indray ny orana be loatra ny rano tabaka indray ny jiro de ozy indray hoe beda be loatra ny rano de tabaka indray ny jiro ahoana eny afandeha tsy loha manao hoe lazao azy farany ny rano de avikotongotra ny lano zany resaka ihany zao ndray zao sy miakatra ny ariary de tsy lasa misy midina ny ariary zao midina ny hoe lasa malemy ny euro miakatra ny euro lazenana me malemy ny ariary modikodina be ohatra seva andriamanitra tsy hay misy za de tena gaga be misy avy eo indray de hoe inona ny atao zany ameo zavatra kely indray aloha fa tena manitra kely de nandefasany ny balita zao mifamadika indray taloha zany no hoe andriamanitra nanome fahabalitany tsy nambiny zao indray zany zao balita no omena ka izany tsy ohatrany hoe balita ny anaran'le sikolo fatimafo azafadikely aloha zay fandeny reky zokobety era philomène mangina anao za zao sinokombo sikany misy zavatra anotaniko jivatako misy sino hoanao isika sinao zao rehefa miresaka sinao mifosafosa olona foana de mba ahoana tsotra kely eo zao torohevitra aminareo ahoana ny afantaranareo no hoe firesanareo olona anareo raha philomène zao fosain'olona ny ambadika any tsotra fotsiny atoroko anareo ahoana ny resaka ataonareo rehefa tsy eo le olona de ohatran'izay ny resaka ataon'olona rehefa tsy eo nareo ntyre tapitra razoko asa raha mba mahazo loka ohatrina vola azoko amizay velomo lendosa sa I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Orange, papier toilette sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Nifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, miraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Masara hapa toko. Masana. Miraba ray aman-dreny ray mibozy de miraba ny zandry technicienne sady animateur ao amin'ny tekanima i mahandry ny Renaissance de miraba ihany koa sady délégué ampiasa ary miaraba ihany koa ny mpandeakama miaraba antsika mpiaino rehetrarehetra miaraba tsy maty fo amanaina tompoka de mifalia misaora ilaina hary rehefa mbola nomeno an'io rivotra sy masoandro io ianao de mifalia lalandava fa mbola nomeny fiangarana lehibe ianao zany tsy moral zany fa zavatra zava-misy tokony ataotsika tsy tapaka mihitsy zay fakasitrahana ny firindra zavatra rehetra zay fa
zay le endrika isehoany zao andrenanahary zao tsy le afatra nataon'ilay ahoana misy teniny le mpanan-karena be le nanao hoe ny ina moa ny fandrikanany hoe gentillesse le mipanahy fa le mimpanahy izy no fiedina fitaovam-piedina mafy indrindra eto ambonin'ity tany ity raha tsy zany ve Jesosy hiteny hoe mora tahaka ny voromailala ary hendre tahaka ny menarana na tiana na tsy tiana zany tsy maintsy mitoritely isika maninona nefa zany kosa zany fa mba mitory fahendrena mitory fahendrena tsy hoe tsy faratapon'ny fahalalana moa na valabeany fa mba miteny fa rehefa zay manam-panady miaino de inona hoe tsika ary ianao tanytunisie mangatsika be ve any mangatsika be any tsy mangatsika fa izy le miravantsika rehetra aloha amty marainy ty le izy le mifanakaiky efa manakaiky any Eropa ny mahatonga an'ireo mangatsika le sarahany ranomasina de ny faharoa ny antony nandehanan'ny ekipam-pirenena malagasy nanao stage bloqué tany izatra mialoha an'izay resaka toetrandro zay satria marina hoe fa somary misavasava ny atsika ny Constantine zany any Algérie fa mbola mila mailo foana tsika mila zatra zany amin'ilay resaka toetrany any inona moa zany tsy nikotranantsika ny Tsirabe sy Ambatolampy rehefa faririnina tsy de mitovy hafa mihitsy mantsy le atsika saika zareo zany fanadimo atsika zay le izy mbola resaka mahadeha be lehibe makasika ny bareny Madagasikara moa tsika rehefa avy eo sy ny varina moa izy ilay manam-panahy afrikanina fa izy ny vazana ny frantsay na ny anglisy na ny portugais na ny espagnol fa ny zavatra tokony ampianariny atsika ozy izy de ny fiainana de hoe ahoana ny tadiavam-bola fa ny ampianariny atsika de hoe remettez chez nos voleurs ahoana hoe mettez chez nos voleurs ka androany moa alakamisy fa 12 janoary dia androny manamboninahitra ho an'ny folo alina ary manakaiky sahady fa ny atsasaky zao zany hoe fa ahoana aloha le momba n'le bality iny manino efa raha tsy diso tokony anamary tokony balita tsiny efa setsika zao efa setsika hitatato zao iasa le efa nandalo balita ny malagasy efa nandalo tamin'ny volany oktobra efa ny fonony ay io tsenenzo zay makagana maninona natao zareo balita tsenenzo tsika malagasy nanomeny mety feritere fandiniako fotsiny fa tsy ny anamo marina fa mety feritere balita fa tsy nandalo tsy nandalo de tokony miendry zareo ana tsy fa lasa zany balita tamin'iny balita tsy nambinina efa tena mihinana azy zany so balita any amin'ny dimanjato sy roa arivo kilometatra ny zay indrindra raha fizotra ny hity rehefa so le sary salama ary za tena nietetra amin'ny bandekama za efa nietetra amin'ny bandekama hoe anenelanela amin'ny andro vasomoron-dava bandekama kay tafa za efa nakabiaka any Algérie nge za ko amin'ny deuxième tour bandekama de mitasika fikarakarana fa mba amele numéro ihany ako zany de atao WhatsApp ena mba présidente mba hoe zay fikarakarana satria tamikanina moa zay ambandry CCD atramin'ny omaly arivo izy ao Paris aloha mba tsy maintsy antso azy rehefa avy eo satria ohatrany tamikanina manko zay ambany faniry efa nahazo biana demi-finale moa fa atao ahoana moa fa naverina moa zany le izy azo hoe misy misoka be koa ny ao amin'ny anazy hoe de zay zafady rangafa tsy mivonoko ny radio zay vao mety zay mandeha tsara ny stream manko amin'ny radio ny resaka balita moa zany ndraindray koa le izy ohatrany le ohabolana sy ohampitenenana lasa manesoneso kely de manitra name balita ny tsy nambinina fa io ndray zany balita ny nomena de hita zay ho ambinina zany fa ny toetrandro sy ny sisa moa io zava-misy moa zany
fa le mahatonga le anarana hoe balita moa balita koa indraindray fiantsonan'ilay basirano ilay basirano entina miady amin'ny fiainana zany de hoe manao ahoana zao balita ho lasa fomba fitenena indray io zany zao fa de zay efa hanomboka amin'ny farany herinandro io zany ny tranona ka de miezaka azo sary moa ary de mbola mampita hafatra ihany hoe be de be ny mbola resaka mandeha isan-karazany momba ny hoe nisy nanao entraînement tsy nalefa sy ny sisa fanapahakevitra de mankataratra ihany tsika na izany ary amin'ny FFF aty andafy ety satria de naantona omaly ny Ngiahy Noël Le Graët zay Ngiahy be Noël ny baolina kitra aty fa ny antony aloha zany tsy hanao parallèle mihitsy tsika amin'ny fiainana fa ny zava-mitranga aty zany dia misamboaravoara be ny zava-misy satria Zidane moa no nikitikitihana tam'le izy ho anahy kosa aloha zany raha tena ataony safidy zany de Zidane ny any mahafinaritra ahy raha tena hoe tsy maintsy ho an'izay maharaka ny lalao baolina kitra moa de misy an'izay olana izay mikasika ny amin'ny sélection français aty fa iny moa ho an'le olona le hoe zay indray ny sélection les bleus fa ny antsika atrehantsika io zany de alefa barea fandresena no tadiavintsika ary zay ny firariana tomboka amin'ity androany ity de averina any aminareo ny fitenenana bandekama any Algérie ny fotoana ndao za tsy izy nirariana tafita soa amin'ny dingana faharoa de any ny fotoana daholo zay moa le mifanarana fanamboariko le passeport ny président tandremo passeport tandremo hoy le teny ato ao amin'ny site-ny cyclonetic.com alerte fake news izy tsy misy cyclone balita zany io fausse zay aloha le ato ny fausse information izy de nalefa amin'ny réseaux sociaux eto Madagasikara fa amin'ny zao fotoana zao tangoron-drahona ny misy de mbola raha maso le izy any amin'ny ary alalavitra any alavilavitra ny Antalana misy anazy fa mahagaga hozy izy fa io sary alefan'ny zareo de sary ny Batsiray tamin'ny fotoana iny ny balita hozy izy de cyclone niforona tamin'ny volana oktobra tany amin'ny Océan Indien ary tsy nandalo taty lavitra de eo zany aloha mila midina ifotony ianao ry bandy akamo mba ty sy ny fikorontanana miakatra ny fotony satria ny ambony ihany ny fikorontanana jerevy tsara ty an'ny tya fa ho jereko atao amin'le atao hoe cyclone extrême le izy izy any namoaka an'io mandalitra vahoaka zany ianao namoaka an'io resaka balita ao amin'ny météo jerena fa ny météo zany namoaka izy ajantsika eo aloha iny fa hitantsika eo ny fahamarinany fa resaka anitsika erika satria rivotra ngety ifandarany ity le isy inona rivo-doza de resale isan'ny akoatran'ny rivo-doza zay mananotanina avany de isan'ny saika tsy resaka an'izy ity akoatran'ny hoe tsy maintsy mbola resahana izy ity anatin'ny fampahalalam-baovao rehefa aveo fa saika tsy resaka an'izy ity fa tsy maintsy ho resahako ihany satria zay le hoe na tsy midina ifotony ary misokatra amin'ny fanadiadiana samy manokatra fanadiadiana ary zay nitovizan'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao gazety samy manokatra fanadiadiana makasika ny resaka ikongo enka maly efa natsidika reo ihany izy ity hoe manoloana ny fiparitahan'ny vaovao mampalahelo zay mivoaka tamina gazety mpiseho isan'andro ray ny voy azo loharano vaovao avy any amina olo-mpanjakana le izy misy ny fivarotana zaza any ikongo de nanao fanambarana moa ny fitondram-panjakana fa tsy misy an'izany vaovao zany ny préfet de police de efa nanamafy hoe any atoerana tsy misy izay vaovao zay etsy akila any anefa ny mpanao gazety na radio anankiray any atoerana dia manamafy ny fisiany zay zavatra zay eo le teneniko hoe mifamaofao tanteraka n'le vaovao anatin'le izy za hoe fa miteny hoe mifanaraha tsara aloha nareo zay le izy ary satria misy olo-mpanjakana miteny hoe misy an'izao de misy olo-mpanjakana anankiray ndray mbola miteny manao contre le contre loka le olo-mpanjakana anankiray miteny hoe misy azao de varotana le olo-mpanjakana anankiray ndray no niteny an'le hoe tsy vita ntsony le izy fa omeny otizainy zay mahavita fa tsy amidiny le atsy ndray miteny hoe tsy misy an'izany mihitsy de io ndrintsika zao fanaraha aloka zay le izy hoe mifanaraha fanaizana zany ary eo ny fahaizana mamoaka an'le vaovao de andao am'izay arahoa andao am'izay hianatra azaka zavatra tena misy fa ny olantsika mantsy eto Madagasikara eto Erika sy i Ramose Daniel dia io tsy fazakana maheno ny zavatra tena marina io raha marina raha ohatra raha tany ity
fananiko le miten'le Ratahy fa ratahy iny ka nian'ny fanjakana no marina hoe ankosa e tsy misy an'izany a de miara-manaiky hoe tena ay tsy misy an'izany marina ary fa fanakorontanana saim-bahoaka le izy ratahy iny kosa nefa marina ny amin'ny mpampita vaovao rehetra tena marina rangaza ny fahazamana aza mamono afy ianareo aza mandainga de andao samy miara-manaiky inona ny vahaolana hitakavina mifanaraha tsara fa matoa misy ny zavatra ohatrany de misy zavatra tsy mety misy ny zavatra tsy mety misy ny zavatra tokony arenina misy ny aloha le izy ny fanaraham-baovao misy koa nefa ny le olo anankiray zay fa ngaty tsy tsapa tsy hitany mpitondra mihitsy hoe mahantry hitany ka namontsy hitany ny hita sy ny tsapa tsy mitovy ohatrany hoe mahita amin'ireny fahita lavitra reny film mamoa fady mahita ianao zany misy manao film mamoa fady eo fenao tsy de mahita ianao mahita ianao fa tsy mahatsapa fa raha ianao manao mahatsapa am'izay ianao zay samy hafa zany ny ato zany ny namana ao amin'ny météo ty namany ty de manefa fa zao ny sary avoakan'ny météo ry zalahy ao amin'inona nahitako azy météo Madagasikara jereo ny sary avoaka sarina vehivavy miboridana no ao de ozy izy hoe efa andro maromaro na volana mihitsy no piraté ny compte de navoakany ato le sary le avoakan'ny olona ato am'le sarina balita de navoakany eto ambany ny sariny batsiray fa c'est la même sonjo oui c'est la même sonjo fa de mangataka fanazavana aloha mba tsy ampikorotana météo Madagascar officiel c'est ça fa ao amin'ny anina ho ajerena rehefa te hijereny ianao atoroko ny olona misy hoe cyclone extrême réunion de ao ajerena cyclone Madagascar zao hito fa ny cyclone extrême la réunion de ao jerena de hitanao daholo izy jiaby aroa izy jiaby io zay no tsara amin'ny fijerevana an'io fa mampikorotana sain'olona loatra ny zavatra mitranga de mampalahelo le olona mikoropakoropaka manao sakafo manao an'izao ny manangona sakafo ndraiky tsy ratsy iny ka mahatonga ny fidangany vidiny ndraiky io misy miditra ao tompoko zany hoe azavaina ny olona aloha fa ny teknika ko atony tsy maharaka an'le misy sary mihitsy aloha satria ordinateur ako de simba ny caméra de mangataka an'le fampifirana an'le Google Chrome le téléphone smart kely safitra fa ny endriko zany de fa ohatra ny sonjo iny eny fa de ny feo no resahana ka zao masy ny manahirana an'le balita sy le vaovao hoe tsy marina fa balita tena hoe humour ihany le olona mamorona le balita fa zao tsy amenakavy ihany nefa niarany lomany tao anatin'le médiocrité momban'resaka fianonany zavatra mety tsy misy famoroporonana zavatra isan-karazany fa ny tompona andraikitra fotsiny fandresahana hatramin'ny afakomaly amin'ny resaka hoe lainga misy ataovy mafy tsara araka ny teny ray rika teo ataovy mafy tsara misy fijoronareo amin'ny famoahana ny vaovao tena izy de ataovy tsara ny fanadiadiana azakiana tongotsy ala ny fijerena ny zavatra mety sy tsy mety marina ny olona hoe ity ny communiqué ny olana efa officiel koa ny fotoana ny tompana koa ny anazy ny tena olana tiary ny tena olana faharoa mijery ny réseaux sociaux koa ny tompona ndraikitra de lasa somary misangojo be resaka satria na ny andro mifamaly le izy rehefa tena deniana hoy le hevitra anankiray hoe jereo ny olana fototany kongo fa aza sahiratsaina sy variana mifamaly sur la forme amin'ny endriny io satria lasa ohatra ny resaka tena anaty réseaux sociaux sy ny gazety no atao resaka de lasa le tena izy any kongo tsy tena voajery aloha raha ny tena marina zaza midy zaza ofa sy rehetra lasa tsy voajery le any fotony le rehetra variana amin'ny ady hevitra ty amin'ny lamba miatsy ary ny hevitra anankiray fahatelany koa zany zao hoe rehefa tena misy ny olana de aloha miara-miaiky ny olana de miara-miatrika an'le olana aza miteny tovabien foana rangany efa ny zavatra tsy tena mety okay hoe mampamanga ny jirama ao fa lozanao marina kay zany mizaka mijery vaovao ato anatiny tambanjotra itony de
amin'ny bassin sud-ouest la Réunion zao mahakasika le toetrandro tsy tangoron-drahona le misy eny efa naizanat zany range mahasady fampiomanana ho an'ny olon-drehetra ny fiavian'ny orana foana amin'loma nombokatron'ny maly itoy amin'ity androanyity mila mailo zany tsika météo mihitsy ny andro efa araky mifampitany natao météo efa andro maromaro zay momba ny resaka toetrandro isian'ny ora mijoy zay ora mikitra atao anatin'ny andro vitsivitsy vakia koa moa rehefa aveo le faritra mavo faritra efa faritan'ny teo anivon'ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ary ny teny ambony riana rehetrarehetra teny efa ohatrany nazo fampitandremana nazo fampitandremana amin'ilay mety ho fiotsahan'ny tany ny fiotsahan'ny vato sy ny sisa fa iverenako ty resaka ikongo ty mbola ibany mbola ho fampahalalam-baovao zay lizy angeso zao hoe lizy tsy natao ampisavorivory saim-bahoaky fa kosa aloha za tena manamafy foana hoe aloha angalana fepetra ny zavatra misy tsy natao any enjehana anizaniza sa rehefa miteny hoe raha erikely le ty rovotra foana mipatalohany ka zay mihitsy zay zavatra zay dia afaka manday erikatra marany zany fa nefa tsy fitiava-mpandiaka manamy BDP ohatr'izay le sema azony erika manamafy nefa tsy raimbozy fa marany zany fa miteny moramora raimbozy dia zay zavatra zay entina anatsarana zavatra andao ary sady tsy ambaninany an'le marina ntsotsin tsy niavina koa ny an'le diso fa tonga dia fepetra ny raisina mba tsy isiny zay tsony mba tsy sanatry atongavana any amin'izay marina dia andao andraisana fepetra inona ny tena fototry ny olona inona ny tena fototry ny olana dia mandray fepetra tandrify azy ntsika rehetra amin'izay rehetra izany zay nga many azoko ambara amin'iny aloha fa dia efa tenenina teo hoe nisy mipirato no le any fa le olo météo no miteny an'ity teo nisy mipiraté ny compte ary le sarina le falerona anatin'le comptena météo zava-doza sarina vehivavy mihidy be mihitsy ny kolotiny zay sary ato mihidy gadana koloty vy zany le izy zay sary eo météo Madagasikara zala mba tsy rariny kosa zava-dehibe miankina amin'ny fiainan'ny olona dia tsy haiko raha gaty fa nefa ny tsy maintsy doroana vao miala na le pahelakile manao an'le izy iny fa ny vaovao alefa ho mba fiangaviana mihitsy mba ataovy matotra tsara ny vaovao alefa na amin'inona na amin'inona fa manjary mampitaintaina na mampisavorovoro olona ny zavatra rehetra misy ny fitangany vidim-piainana efa zava-doza ny vidin'ny vola vahiny efa zava-doza tsy fandriampahalemana fandriampahalemana ny tena enjakolikoly efa antambo mbola mpinazany any zany efa tsy zakany olona ny vidim-piainana efa miakatra ohatr'izao koa ny vidin'ireo vola vahiny ireo dia vao me hidangana koa ny vidim-piainana sy ny rehetrarehetra dia mampalahelo tsika fa na dia zany raty zany ara dia ny saina no amboarina misy mantsy teny zao eny ianao koa zany foana efa hita fa tsy zaka amboary le saina tena amboary ny saina tsy hoe ionina zay koa aloha fa adisona koa zany ny raimbozy ionina fotsiny eo dia avy eo zany zoanao ny mihoatra sy mandresy ny zava-misy zay mihitsy manana toe-tsaina lefa teny antsika foana isaka voalohany taona ohatr'izao hoe toe-tsaina miabo dia misy olona miteny zany hoe fa miabo foana miabo dia anao inona toe-tsaina miabo miaraka amin'ny atao hoe hetsika fandraisana ndraikitra miady mihitsy motsaka mihitsy tsy manaiky resika efa nisy efa nanana n'iny toe-tsaina iny hoe zay zay resy eo na zay zay leny eo reny natao hoe toe-tsaina miabo zany hoe asiana fahazavana ao anatin'ny aizana ary izy inge rehefa iaraha manao mandresy enao fandresena ny vokany fa raha manao tsy tokatokany eny aloha sinona fa tsy fandresena faresena mila mihoatra dia mila mandresa mila mirahina mila mifankatia mila mifanolo-tanana mila mifampisotona any amin'ny tsara miabo fa tsy mifampisotona midina alao amin'izay le teny malagasy hoe ory hava-manana io fahafao any io fa koa le teny frantsay hoe nivellement par le bas isy am'izany fanampi fandraisa tanana ny teto moa za zany efa tsika teto amin'ny rivotra zany efa ny teny hoe raha misy namanao
ohatra hoe mivarotra izy de mifanampiana aingana indrindra ho azy raha mila fanampiana ianao fidio zavatra midiny a sy na ny zavatra ataony mifidio zavatra midiny a na ny zavatra ataony a fa aza manana an'le toetraina hoe fa tafita anao de mametra kely a na hoe mba omeo tena fahadisoana satria ny antony de zao hoe raha manana restaurant i Honora eria Mamasina ry Erika sy ny ekipany rivotra tsy mbola nandeha tao ka manao hoe omeo ny antony de izao raha andeha ho any amin'ny restaurant hafa ne ianao andovoly de maninona rehefa ao namanao ianao tsy andovola fa anagotry azy karaha tianao ampina izy a de ao mandeha aloha mandehana ao foana aloha de aza mandeha any amin'ny restaurant hafa fa ao aloha mandeha de ampio izy a ivelona soamantsara rehefa velona ny izy hitaneo ihany zay ho atao anao ary aza manantena zany de melo kosa aloha apiko ty mba hanampy a dominy tapana andoera ohatra misy manao hoe dokam-barotra zany io dokam-barotra ka Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Merci. Ay, softy tout. On a ça une fois des tout ça. Tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indramokely aloha zany papier toilette softy tout anao zany. Merci ranga. Sao de mba misy vese asindramakely aloha zafady. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Sawa ty andeha vacances amin'ity farantaona ity miaraka amin'ny Orange Money sy Canal Plus mahazo weekend miavaka ho an'olon-droa makany Sainte Marie. Allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus ary mandray sanjana amin'ny tombola ny 10 Desambra izao hatramin'ny 10 Janoary 2024 fisarihana ny 20 Janoary 2024 izao. Orange Money. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsiro Salon feno matsiro ny fiainanao. Salon. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Wow! Kapa vaovao be! Aigle d'or! Manolotra anao ny modely randy. Vokatra natao antsika malagasy rehetra. Vita malagasy zato isan-jato. Izay ahitana safidy maro amin'ny vidiny mirary dia mirary. Vidiny 4,000 ariary fotsiny an. Jifaina ny magasin Aigle d'or rehetra re. Ilay ihany sika miaraka amin'ny modely randy. Ary ao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'or manandratra avo ny antsika. Nutrilait découpe à vitamines accords naturels sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutrifood, mangez bien, mangez sain.
vaovao fa za te eny. Miarabantsika rehetra raha zao vao tonga mien'ny onjam-pen'ny RDJ anao tonga somatsara eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Ny raharam-pirenena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity manoloana ny fiparitahan'ny vaovao mampalahelo izay nivoaka sy milaza fa hoe misy fivarotana zaza hatrany amin'ny ray hetsy ariary any amin'ny faritry Ikongo any dia nanapaka ny teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa tsy mifanaraka velively amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy izany mivarodranaka izany na inona tranga mety misy ka mialohana tanteraka ny tetikady politika maloto izay ampiasaina dia ny fanelezana tsao handemena ny saim-bahoaka sy anohitohinana ny filaminana anatiny ankehitriny efa nanokatra fanadihadiana ahitana izay tena mety nipoirana izany fanelezana tsao izany avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoan'izao ka mila andraisana fepetra entitra izay fototra ny aingan'ny vaovao tsy marina miteraka ny fanakorotanana manentana ny olom-pirenena rehetra koa ny filan-kevitry ny minisitra mba ho mailo tanteraka satria hita taratra ho fitaovam-piadiana politika eo ampelantanana ireo mpanao politika sasatsasany izay mety tsy ampy hevitra ho tohanana sy famoronana ny famoronana vaovao tsy marina sy ny fanelezana tsao. Izay zany no isan'ny fanambarana ny votra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay no tanterahana alina akoatra ny fanendrena olom-panjakana ambony vaovao sy ny fandraisana fepetra maro samihafa. Fa manoloana an'izay resaka Ikongo izay ihany dia mivoaka tao amin'ny fanginany ihany koa ny teo anivon'ny prefetan'ny polisy tany Ikongo tany nandiso ny fiparitahana izay vaovao tsy marina izay tetsakilany anefa dia ny onjam-peo iray tany amin'ity faritry Ikongo ity dia nanazava sy ny teny ny fisiny izany rehetra izany andrasana ny tena vaovao marina mahakasika n'ity resaka Ikongo ity satria dia tena lasa mampisavoritaka ny saim-bahoaka tokoa izany rehetra izany. Eo amin'ny pejin'ny sosialim-bahoaka kosa dia mpivarotra misa 470 amin'ny fokontany 450 eto andrenivohitra no nanaterana ireo varotsindro 80 taona Omaly azafady tamin'ny talata 10 janoary teo amidy amin'ny vidiny 500 ariary moa ny raikapoka amin'ny ireny vary ireny izana ny anaparitahana ny vary amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy mba ampifandanja ny tolotra sy ny tinady ka hamaro toerana ny vidim-bary no tanjona amin'izany hoy ny talehan'ny varotra sy ny fanjifana ampy iantrehana ny maintsoahatra ny vary nafarana hoy an-trano moa izy ireo ary izany no mahatonga an'izy ireo miezaka ny manaparitaka itony vary itony ialana amin'izay mety fampiakaran'ny mpivarotra sasatsasany an'izay vidim-bary izay. Fa eo amin'ny tontolo ny politika kosa dia Omaly no niakatra andatabatra ny resaka makasika ny tetiandro ny fifidianana izay tokony ho tanterahana eto Madagasikara hoe roviana marina izy ity no tanterahana satria dia efa miantso sy manahy ny tsy sinjan'ny fifidianana izany ny mpanao politika noho ny mbola tsy fivoahan'izay tetiandro izay nanambara moa ny teo anivon'ny seny fa tokony Omaly any dia hivoaka izay daty izay sady misaingy mbola misy ny kipitsopitsony andaminany eo anivon'ny teknisiana izay ary ny laza izy ireo fa tsy maintsy hivoaka tsy ho ela ny tetiandro natanterahana ny izay fifidianana ho filohan'ny repoblika sy ireo fifidianana rehetra misy eto Madagasikara. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena raha tokony Omaly no nanainga tany Tunisie hiazo any Algérie ny ekipa-pirenena malagasy dia mety amin'ity an'ity izy ireo vao andeha hiazo any Algérie hiatrika izay fa azo atao hoe ao amin'ny heriny tanteraka ny ekipa-pirenena malagasy ary ny fanamboarana sisa no tanterahana any Algérie mialohan'ny tena hiatrehana ny lalao amin'ny alahady ho avy izao efa nanainga ihany koa ireo eo anivon'ny federasiona malagasy ray aman-dreny hitantana ireto ekipa-pirenena malagasy ireto ny azo any Algérie ny rarina dia nitondrany ny ekipa-pirenena malagasy fandresena farak'izay lavitra vitany amin'ity vedina ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny tontolo ny baolina kitra ity.
Ateo indray aloha ny fotoana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity mbola ho avy eto ny sampana fampahalalam-baovao hitondra ny vaovao rehetra amin'ny 10 ora manasa antsika rehetra hatrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao manao ty efa nisy zany zazalafo efa nisy mividy ny vaovao zany vaovao na alefatsika araky ny fampitam-baovao nataony efa iny ny version ny fitondram-panjakana hoe aza korontanina ny saim-bahoaka nandeha fanadihadiana tsy nisy ny zavatra iny ny anivon'ny fitondram-panjakana tetsekilany anefa misy onjam-peo ray any Ikongo any ny laza fa tena nisy io zavatra io zay le mahatonga anay serika sady manao vazovazo hoe mifanarara angaly isany dia avoa izay tena marina ao anatin'le izy ohatra ka ny tao mitambajotrana seratserana Facebook zao dia hoe tany nahitana azy voalohany aloha hoe ny anatin'ny vaovao no nahitako azy vaovao amin'ny télé hoe amidy tsy ariary hatramin'ny telo manomboka eo amin'ny 3 alina ariary eo ny varotana an'le sasaka za moa zany tena ilako tsy fona kono raha fa za tsy mitatitra zavatra ao anatin'ny Facebook zany mihitsy manahira ny satria tsy fantatra ny famarinany fanaheno lahy na indepandriaraka mitatitra ny tatitra ary miteny lahy dia niteny ako zany lafa mitatitra ny onjam-peo iray any Ikongo any zao andraso ndray jerevantsika ty pejiny zareo ty mihitsy ny onjam-peo radio RTS Ikongo FM 7.0 tepokod FM 97 zao dia tena milaza ny zavatra misy ato hoe mahakasika ny fanambarana ny zava-misy aty amin'ny district any Ikongo momba ny fivarotan-janaka noho ny fahasahiranana dia manakambara mahakasika io ny tena ny mpanao gazety iray zany zay miasa ao amin'ity onjam-peo ty zany any amin'ny district any Kongo soreta tsy vakitsika moa ny nanatsatsy ny rehetrarehetra fa dia tena malahelo ary mametram-panontaniana hoe minitsy mahita ny zava-mitranga ve eto an-tanàna ve zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tiako teneny eto zany dia arak'ilay fanambarany dia efa nisy olona tonga tao aminy zany nivarotra ny zanany raha ilay fanambarany tao aminazy tao amin'ity mpanao gazety ty fatadidinareo le voaingakaingana le nisy olona ray mpianakaviana le niara tany amin'ny toerana anankiray zay tarotra teo Fianaratsoa hoe hivarotra ny zanany izy teo Fianaratsoa misy an'izay vaovao zay tamin'ny décembre iny na tamin'ny novembre ohatr'izay koa ty teneny ity dia tsy nividiny le namana moa zany le zaza fa nomeny vola sy ilainy fotsiny le olona dia lasa nandeha le reny mpianakaviana sy ilay zaza dia rehefa nataoko ny fanadihadiana dia sady nandeha ihany zany rehefa nataoko ny fanadihadiana ozy taty ariana dia lafiny ihany le zaza raha araky ny zavatra maka ohatra tsika angambany maka ohatra igoty avy aty Ikongo maka ohatra angambany azotsika atao ohatra hoe matetika zava-mitanga amin'ny firenena le hoe misy kolikoly ny kolikoly na corruption matetika dia hoe boatina fikasika atao any ambany latabatra resaka vola aty ambadika zany amin'ny ankapobeny ny kolikoly tsy misy facture aniny ny tena olany hoe rehefa misy ny olona miresaka an'ilay izy dia matetika ny tompon'andraikitra miteny hoe toara ny pirofo ny zavatra lazainareo alohan'ny torianareo fa misy ny kolikoly na ny corruption be dia be zao ny cas de corruption fantatritsika tao anatin'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy tao anatin'ny enimpolo taona mba tsy hanaovana azy fohifohy dia misy ary fantatry ny rehetra ohatrany hoe tsy aky teniteny ray isam-bilo fa manahirana ihany sy manirikiry le manery le olona hoe tondray pirofo ary tondray pirofo raha ohatra ka misy an'izany ny kolikoly tsisy facture dia zay ny andehanana amin'ty ny any amin'le riam-bobao ampianarany manahoana zany ny any satria ohatra hoe tsy manana rehefa tsy manana pirofo zany ny olona ka hitory any amin'ny iny tianarany zalahy iny am-bobao tsy rarana iny ty le misy aloha zany le nuance tenenina na le tsy fitoviana eo amin'ny hoe samy finina sy ny bianco satria ireo zavatra ireo zany
dia ohatran'ireny commissariat de police reny, dia ry zareo manana polisy, manana inspecteur izy, manana commissaire fa ny anarany sy ny endriny ny timpongy. Dia anjara ny manao fanadihadiana ka ny fanadihadiana tsy andrasany zavatra resahan'olona amin'ny réseaux sociaux akory raha bianko samy finina ny resahako. Satria any ambadika an'iray kosa dia misy ny transfert de fonds samihafa na fanodikodonana samihafa izay idiran'ireo. Fa makany kongotsika satria zavatra fampitahana le natao zany. Le any kongo zao le resaka nataon'ny olon-kendry hoe jereo ny olana tena olana fototra fa aza miady hevitra misy tsy misy satria zao ary raha misy député, raha misy ben'ny tanàna, raha misy mpanao gazety miteny fa misy, raha misy tompona andraikitra, raha misy mpanadiady, raha misy mpanao gazety miteny fa tsy misy. Tsy any kongo daholo resaka ireo fa enontsika ty ambonimbony ety. Zavatra tena tokony ho mety zany dia izao aza misy miresaka loatran'ilay izy aloha fandehana daholo tenisany mandeha azafady mandehana daholo nareo tompoko mandeha mijery ny tena zava-misy satria izao raha nisy anankiray ane le zavatra en l'espèce radanoara raha nisy anankiray tsy hoe akory hoe alaina le zaza dia atao eny an-tsena dia hoe io lanjaina ohatrinona ny kilao mety tsy hoe izay fa tadio tsara fa raha misy zavatra omena olona tsy hoe omena fa atolotra olona ka misy vola tambiny any ambadika efa amidiny dikan'izay zany hoe ny nuance zany ny fomba fanazavana ny vaovao ny tena tokony idinana ifotony fa ny zava-misy mijanona ho zava-misy foana ny fahantrana mijanona ho fahantrana foana ny olona mahafoy ny zanany ho an'ny hafa no ny antony ara-bola misy foana fa tsy misy mihitsy ny 0 sy ny 1 eo amin'ny fiarahamonina tsy misy ny 0 sy ny 1 tsy binaire ny vaovao ara-tsosialy sotra toko anareo indray misy fanontaniana ato mahandry aloha vetivety tapaka angahony radio amin'ny kanal miankina amin'ny jirama tapaka kely teo fa ny ato amintsika mandeha zay kosa aloha zavatra zay fanontaniana ny namana ny legara ny Thomas no mametraka fanontaniana kopa tanana ty legara mahereza lesy ry legara zany izy alohan'ny andehanany asa aloha dia mihaino rivotry ny dalo makomasino makasitraka letsy legara satria gara le dia ny tian'ny lafiny maha-olombelona sy maha-malagasy amin'ny fiainana andavanandro mampalahelo ihany zany toe-javatra zany hoe andeha midiny zanaka satria azahoana vola dia hoe zaza rahitsy tena sarotra ihany ane zany zavatra zany satria aizany kopia an'io zaza io zany dia zany alaina any amin'le le ray aman-dreny hoe zany ny kopiany sisy tsy maintsy atao ny taratasy maintsy manao taratasy ianao dia anaiky ve ny anaiky ve ny any amin'ny commune anaiky ve ny any amin'ny tribunaly hoe zazy ty dia lasa ty ndray no ray aman-dreny dia nipoitra ataorin'izay fanontanianao raha zay no hoe lizy nge tsy amidy fa hoe anona fotsiny mba hazona vola fotsiny fa tsy hoe amidy akory le zaza mba hazona zay ivelomana fa efa mafy loatra ny fahantrana sy tsy mifananana dia atreo amin'ny ahoany ahoana aty amin'ny lafiny ara-panjakana aloha mitako hoe tsy zavatra ataoko totoa zany sanatry mivava tsy hoe biby le izy ka hoe amidy dia lasany zaza misy biby ara mbola manahirana raha misy mbola misy taratasy biby omby aloha raha hoe biby rehefa biby zany fa raha kosiny gana iny aloha tsy dia hoe misy ihany fa ity zaza misy kopia dia misy ray aman-dreny fa misy reny any ambanivohatra reny koa nendray tsy isy kopia raha hoanao raha raha ohatra ka le ambanivohatra be fa dia fa hoe zay mahatonga nyity le hoe hetsika kopia fa ho be sy ny aniny teny dia misarika ny sain'ny rehetra ihany tsy ho voarebirebin'le izy fa tsy moramora zany satria nareo zaza atsangana omena n'renyle vahiny mitady zanaka reny mitady zanaka ry zay reny manao taratasy misy taratasy be dia be betsaka mihitsy aony raha misy fifampirarahana ny amin'ny ambasady ny poirany vazaha mividy zany aty Madagasikara io akoatrany tsy maintsy atao taratasy atao atsy ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny ministeran'ny manahirana be mihitsy io kanefa voatenin'ny Erika Mano olo style hoe alalana efa nesantsika lavalava izy io maly ny fanampidirintsika hatramin'ny hoe io mihitsy moa zany loha hevitra ny entina omaly dia hoe ainy hoe manaja ny toe-tsaina malagasy ve manaja ny sotoavina ve
inona le izy lasa sarony vola ny fiainana rehetrarehetra eto zao a de lasa ka hatramin'ny taolapaty raha moa amidy zaza amidy fa de manahirana tokoa le izy fa iny moa zany efa resakintsika iny a omaly a fa tsy de tena iverenantsika tsony loatra iny fa zavatra hafa aloha zao a de nity le hoe fampelezana vaovao a tsy mariny amina zavatra maro samihafa rehefa tena jerena misy ty za moa teneko anareo a ho anareo zay manana connexion na ohatra zany a de mampidira le application hoe Ventuski VNTUSK Sky zany izy Ventusky zany ny felan'ny VEN Tusky a de hitanao a fa avoakany a na amin'ny amin'ny fotoana tena izy na hoe temps réel ny zavatra rehetrarehetra any amin'ny farazay alavitra indrindra Madagasikara any a no misy tangoron-drao na arahana maso zany hoe fa any amin'ny ray alina kilomètre trany no misy an'izay a fa hatramin'izao aloha tsisy fa de ny zany le hoe inona tian'le olona tongavana amina zavatra ohatran'io a avoakan'le namana atao amin'ny météo ny sariny Batsiray a tamin'izany fotoana zany a de avoakan'le sary zao le miparitaka amin'ny tambajotra de asehony eo de olo izy hoe io any nge io e fa mitovy mihitsy le izy zany hoe le Batsiray mihitsy no nalaina sary a de nafindra tsy haiko hoe inona le tanjony ao amin'ina moa zany zao ny anaty nalefa ny anaty ny sary ao météo rivotra fotsiny sary amin'ny météo Madagasikara de sarina vehivavy manao kiloty vy zay ny sary ao amin'ny Facebook zany amin'ny page zareo e de ny namana atao zany mandefa an'ity vaovao ty hoe efa nisy mipirate efa fotoana elaela ity compte ity a fa mbola ho teneniny eo ihany zany hoe rehefa voviny izy vo mety zay ny fandehan'izy ity fa mampalahelo foana zany zavatra ohatran'izany tonga de korotana mihitsy ny saim-bahoaka manangona zavatra be de be ny olona nefa le vola hoanina androany de avy na omaly ara-pitso a de tena sahirana tokoa ny olona fa na aza manao olona an'izany ho de zay le izy ka misy hoe fanontaniana mipetraka efa tsy ny ela hoe inona zao no mahagasy anao inona zao mahagasy anao e afaka le mala de lasa gasy fotsiny zay zao mifantatra ankehitriny aloha misorona le mala de gasy fotsiny zao misy mitomany fatratra hoe malagasy a inona moa zany de ombonako hevitra amin'ny namana rambelo iny a hoe be de be ny miady hoe za gasy fihetsika sy mifiteny rehetrarehetra fomba mampanao tamin'izany moa nisy ny teny hoe aza sinady hevitra ny olana amin'le olona miteny hoe za gasy ny fiteny ny fihetsika ny fomba rehetrarehetra tsisy mahagasy azafady ry namana azafady ry namana mampiseho ny Gotiany miverina am'le resaka nataonareo momba an'le resaka météo teo ohatra ny efa ela tokoa ny hoe piratea io site ny météo zany hoe ny page météo io fa zao hoe ahoana raha ny tsy avitana mba manala an'izany de manova azy ho tena mandeha satria tena efa ela mitodika any aminareo météo zany au lieu de hoe manazava hoe misy mipirate foana amin'ny herintaona mbola isy pirate foana mba ataovy zay hikarohana azy azo atao de sorony pirate ny sucrerie complémentaire efa tsy fidiny fa de mba ataovy zay iverenan'ny site ny météo azo jerena fa tsy kiloty vy foana ny ao satria efa ela tokoa zay zavatra zay fa de lasa excuse le izy fa aleo mba ampiasao le manam-pahaizana de ampiasao le volam-panjakana anakaramananareo e sotra ino moa rebozy zany ny antony mahatonga an'le hoe piratena le comptena météo amoana vaovao raha tsy marina vaovao manelingelina mampiome manodikodina ny zay budget de zay fotsiny zany tombontsoan'le olona ve raha mipiratean'le comptena izy aza inona mifatiny ratratra raha mipiratean'le comptena mombana météo fa manararoatra manao an'izay ny olona aloha araka le voateny farany teo hoe ohatra ny tsy misy fandraisana andraikitra fantatra fa mety anao an'izao fa tsy misoroka mialoha izay tompona andraikitra indrindra ny any amin'ny fitondram-panjakana satria iza moa ny vahoaka andehandeha havita an'izany sa misy karama manokana karaha ohatra amena karama manokana de anokatra orinasa mihitsy de mpikaroka amin'ny mpanao an'ireny no ataoko raharaha angamo vitako zany fa tsy maintsy ny fanjakana mpitandra ny fahalemana sy ny filaminana no mahavita an'izany ny fitsarahana eo daholo inge zany lafa
fa maninona jerepotsiny nahoana na velitranga vo hoe kenda voadony aranoatra na hoe satria misy ny sampandraraha manokana raimbozy maninona raha manao vaksiny maninona raha manao fisorohany misy ny sampandraraha manokana tsy dradradradraina amin'ny tany firenena anankiray ny asan'io dia maro isan-karazany tsy fantatsika anisan'ny asany fitsikilovana zay mety hanao ratsy ohatr' zao na hanao tsy mety ohatr' zao ampiasoarany pitsikilonareo dia tsy misy ro manao ry zareo fa tsy mitabataba aloha fa fahafantarako azy satria matoa misy zavatra tratra dia misy zany ny miasa ny ambadik'izay ireo sampandraraha reo nge manana zany ny fanjakana famino fa tsy hoe akory dradradradraina be hoe zay dia manana sampandraraha pitsikilo ny olona manao zavatra zao satria zavatra secret le izy zava-miafina ary afenina lafa za pitsikilo ny fitondram-panjakana mahiteny kely tenena joyeux anniversaire président tamarena président zalala le izy de tsy zalana fa mirary sobe anniversaire amin'ny président ny rivotra amin'ity andro ity mirary sobe président tena mirary soatrany ho ela velona mandra-pahafaty ianao de mitombo misy olana kely président tamaraina fa mitombo arena raha mitombo areny zany mirehareveny tena za koa tsara nga mahita olona tsy mirehare indrindra angamany fa iny ny voalohany mirehare indray iny raha vao mahazo arenako saotra le tsy président raha nabato tsy manabaty olona fa manabota olona ka président mirehare iaho tsy misy rehareako afa tsy jiso ila koa dia mandaingy ela ho atsy mandaingy ela fa tsy reharehan'lahy zany jesosy andelahy zany ilohan'ny lahy solo io nyrehariavan'lahy sady raha honao raha zany mahalala ny ao an-tsain'ny olona rehetra tsy fatoko zay aiko maninana fahanlalara hoe solo ifona ny aseo miaraba amin'ny président la hoe mirehare président rehefa manambola io izy fa miaraba amin'ny président eo izy vao nahazo 500 sy enin'alina iny izy de fa hoe zaho tsisy oatra anara mbola any ina mireharehan'la 500 sy enin'alina iny azon'la avy reny la risa le fiarabana président eo le tena aingana be anao eo de vity sambosy telopolo ina zao mahatonga amin'ny président vity sambosy enipolo de zarazaraina amin'ny ankizy teo iny tsy mirehare zany zany mbola tsy mividy sambosy enipolo ny tenin'ny psykology anankiray hoe ny olona ozy izy tsy malala fa tsy ny ataony zany hoe ny olona tsy malala fa tsy ny ataony raha vao mpangalatra ianao ka miditra ka hidiran'olona ny tranonao dia many ianao raha ohatra ianao mpamon'olona ka raha vao misy olona fanena aminao dia many ianao zany hoe ny zavatra ataonao ihany no mahamana anao ka rehefa miteny zavatra ray ianao dia ianao mpanao an'iny zay zay ny tena fandeha zay tsy tenitenenana foana amin'ny fiaina ohatra mpansavo mandany fasambao zava-panao ka tsy aritra zay indrindra azonao malagasy ny endry tena mampatipaty raha taonao rasy erika tena malina ny vavatao angeo mba lazay ny erika efa zany reo manao an'le izy président vidy sambosy enipolo ianao vidy saucisse be de be taria talata volinao eritreretra manao cotisation tsika ato ampiasana 2005 ny amen'le rifa zany nandoa vola betsaka teo zay manina hoanareo le raha ijery an'le fahadisononareo dia midiro amin'le hoe cycloneoi.com dia avoakanareo zany cyclone océane indien mandika an'izany cycloneoi.com dia avoakany ao le hoe tsy misy akory izany balita efa miforona tamin'ny volana oktobra internet zany oktobra tamin'ny haftaona miforona tamin'ny efa sehotsika zao efa nandalo asoley efa nandalo balita dia raha ny tokony sia zany tsika zao tseny zao jereo tseny zao avoakany zareo io dia hito ambany hito le sary ny batsiray tamin'izany Facebook zany Facebook amin'ny internet ao amin'izay le teneniko zay hoe cycloneoi.com reto borifotsifotsy reto
ao izy mandefa le alerte be deaibe hoe diso io a fahazamino an'io satria moa tsika zany efa tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny fahatongavan'ny rivodoza rivodratsy a dia anisan'ny tsara ny mahafantatra hoe aiza misy inona am'izao raha zay filazanareo zay sao dia efa ary amin'ny efa be efa nandalo efa seho a le sia rehefa nefinany tonga elina zany izy ty any izy any maka izy rehefa tonga hainao le maka elina mihitsy ahoana izy Larissa efa tonga inona tonga elina hatram'izay natsirovako zany efa nisy cyclone tonga tamin'ny elina ve mbola misy ka fa nisy cyclone Larissa efa ny volana aprily na mai ihany voliseny reny fa nenao hatram'izay natsirovako zany mbola tsy nahita hoe tonga elina zany atraizatraiza farany isy teo Madagasikara fa indray mandeha ny zaroko fa tsy tadidiko le elina le ny cyclone Larissa zao no elina farany teo laona litana le fa matetika aloha zany le izy eo izy tapitra ef ty zao tsara aloha nge jereko aloha efa vonina venareo andra ny caprice vaovao e sady efa mafana ny andro a caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa ananas sy pomme tsy fahodeny izao eny ampivoatra mahazatra anao kibanao softy toa azafady merci ay softy to ahoana zany ny fandehan'ny to sao tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy rehefa matevina ay marary kibanao zany aleo raha ngamba indramokely aloha zany papier toilette softy to anao zany merci ranga sao dia mba misy vese asindramokely aloha zafady nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorty doux misy ny manitra aloe vera lavande vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Louis Mathieu Salon, asiomad siro fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Mathieu Salon, matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Mathieu Salon, feno matsiro ny fiainanao. Salon. Jacob, mahita amiko ianao raha mitondra ny zazakely io any am-pitsabo nentim-paharazana. Ivoaka etsy tokotany ianao dia alaiko baraka. Maninona? Anala baraka ao ianao ramatoa. Sa izay manana ny maha-izaza eto amin'ny tanàna. Andrama raha hitantsika azy. Fa iny ty mba mpifamaly anareo e, maheno anareo ny olona ny ivelany. Tena sary-pisaina mihitsy ianao ry dadarabe. Saika ho any aminao mihitsy aho. Fa misy feo hafahafa rehefa miaina ny zanako vao 3 taona monja. Vadiko nefa tsy manaiky fa hoe ny antom-pahasalamana ihany no tokony aleha. Marina ny eno ny vadinao. Mety fisehonao retin'ny taovam-pisefona, zany maraodronao anatin'ny tratran'ny zanako zany. Mety hafaty azy zany a. Mahafaty? Mahazava ho azy. Any amin'ny tom-pahasalamana izy voatsabo tsara. Marina ny anao ramatoa. Andaina ny etsikina ny tom-pahasalamana ty zazy ty. Fa hono a, tena sahanao tokoa nanala baraka. Aizako e, vady manana maha-izaza eto amin'ny tanàna ne ahy. Fanahirananao fotsiny iny. Ray aman-dreny, mety mamono ny zaza ny pneumonia. Ento avy hatrany any amin'ny tobi-pahasalamana, na ny tobi-aseny zanakao, raha mikohaka sy aingana noho ny mahazatra ny fisefony.
Pour grandir en toute confiance, le laboratoire Francelet propose une gamme de céréales lactées saines et savoureuses, riches en vitamines et minéraux. Il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir une préparation onctueuse à boire ou à manger à la cuillère. Peu sucrée et facile à digérer. Elles sont un véritable complément d'énergie en cette phase de croissance. Pour accompagner la diversification alimentaire de bébés en douceur, adoptez les céréales Francelet. En toute confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Manina le mika? Ia, mampiena sy tsenalao le manaraka eo e tsenalao lavitra ny lasa te dingasy tiany miarabe miaraba anareo rehetra toko miaraza erika honora e larisa atoraka izany mirahasoa antsika mianakafo tena matsiaro anareo ambavaka mandrakariva fa tsy manadino nisesisesy kely ny tamin'ny fandraisako aloha hoe faraparany taona tena tolotsy ny fanambadiana manao mariazy ny olona de avy eo koa nisy ny fahalasana ny paster lanto de voatery tsy maintsy manandray adidy kely tany de zany rehetra zany no somary tsy nafahana niona loatra nafampafaka ena de matsiaro anareo tena matsiaro anareo foana satria tena ao am-po nareo rehetra ny amin'ny fandaharana sy ny sangisangy ny fanabeazana sy ny rehetrarehetra de tsy manadino tsy manadino fa tena matsiaro anareo ambavaka mba tena Andriamanitra ho salama de anana tanjaka koa ahafahana manefa ny adidy ia ninona moa no resaka tirano resaka rano sy fatapahan-jiro zay angamba no resako kely resaka rano efa nanao antsoantso teto matetitetika talohan'ny mbola tsy nilatsaka ny ranonorana hoe mba diovy re le canal ary commune ary fanjakana fa rehefa tsy nidiovina le izy tondraka amin'izay ny rano ankehitriny de jereo fa dibo-drano daholo Antananarivo rehetrarehetra de mahamenatra le izy sady manala baraka mahitana tsangan-dravatra ohatran'izany Besarety, Andravoangy, 67, Isotry, Anosy indrindra mampalahelo le izy de mba anaovana antso ho an'ny mpitondra fanjakana de ny anankiray faharoa moa zany ny resaka jiro tena mijaly loatra reo olona mijaly loatra fa tena amin'ny fotoana ilana jiro tao anatin'ny fahoriana zay natrehana ohatra ny any amin'ny fifaliana moa matetika ny toeram-pifaliana reny matetika manana gropy fa eo amin'ny tokantrano tena ao anatin'ny fahoriana tompoko tena tapaka ny jiro tsy mirehitra tsony parain'ny andro mampalahelo le izy de reny mba anaovana antso ho an'ny jirama hoe mba jereo ihany le izy tena serieuxfanontanina tena petraka ty tena feritreko tany amin'ireo rahatany hoe teto Antananarivo ny teneko fa raha eo amin'ny 4 andro teo eo zay de ohatra miverina krismasy tombo avao ny andro ina ny antony lasa spot le jiro ny jirama lasa spot tena manaiky de tapaka tena manina zavatra le izy miaraba tompoko miaraba tompoko manao nareo salama aloha ny aty hatramin'izao any izy omea amplifie be eny tompoko mitenena ary eny ary tiako tenenina fotsiny misy resaka omaly zay afaka omaly moa sa omaly resaka idirako iny fa tsy tafiditra mihitsy omaly resaka demokrasia zay ngamba zay raha tsy diso hoe demokrasia tsy mety eto amintsika ohatran'izay de misy tenina mpampianatra boudiste zay teny la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple mais le peuple est con donc la démocratie est le pouvoir des cons par le con et pour le peuple de manaraka an'izany koa le resaka vaovao le fizaram-baovao be dia be ny vaovao marina eto be dia be koa vaovao diso eto misy ny vaovao marina disoina misy ny vaovao diso amarina de ohatra zao hoe miakatra zao vitim-bary de mety misy teny ray ihany tsy miakatra koa rehefa zao ny tena premier mandeha amin'ny télé kelikely de
zay moa zany ny azoko ambara aloha ny any makasika ny rivotra dia makasitraka atsika manome olona dalabalatra any mba afaka mitely zany sotra tompoko iny zany namana daladala zany dia misy namana olona tsara nataony amin'ny teny frantsay izy fa mahavariana hoe contineny teo con iva malagasy ko manao hoe kaondrana ohatra misy manko le teny misy teny malagasy manao hoe vazaha mody miady. Allô? Allô? Salama tompoko. Saika mbo resaka le rano ihany no resahana. Le amin'ny fiavian'ny orana aty zany. Miditra le avy aty Berika le avy aty mitsofoka amin'ny Toyota iny dia hitanao le tonga dia mahita ny Ranomaimbo. Maly ariva nandalo teo tamin'ilay orambe iny raha mbola mitohy io orana io raha ny fijeriko anazy zany tena efa tonga dia ivoaka io Ranomaimbo io ivoaka io amin'ny arabe io saika na efa misy miremarka zany fa zay zany remarka bo hitako kely omaly zay fotsiny raha io no mihoatra dia iny Antanimena sy misy ny lalamby iny zany satria any dia makany Menavaratra makany dia makaty amin'ny Diara dia makaty Analakely koa nge zany ino atao président ny atao dia mijanona sy mandeha arabo salama tompoko ndao toika ho any amin'ny saniny ino saniny mirary soa zala reo makasitraka fambiazana azy ndao mankasitraka amin'ny fonao ny tenenanao zany mety andresy tokory zany aby io mety hipoitra ny nisy izy raha soa fotsiny tsara be zay firarito zay ombadika zay mandresy hatrany zala ento makaty Madagasikara zay amboara tokony ho alaitsika fa tena eny tompoko mpiantso manaraka manona Mpananena zao. Tsika rehetra samotain'Andriamanitra. Raha fotoanareo rehetrarehetra dia mianareo foana na any am-piasana na ao an-trano na ao an-trano na aiza n'aiza fa mahafinaritra be foana mianareo rehetrarehetra. Allô? Avy an'itosy afetsika izany hono. Savy dia tady foty dia mianareo foana na any am-piasana mahainareo feo madama mahafatifaty izy dia lazainy fa hoe avy an'itosy lazainy avy any amin'ny koatsy avy an'itosy rery misy vehivavy mahafatifaty talatamaty ambony aby koa misy ny aminay amin'ny ety misy eny talatamaty tsy taza-maso eny manjaka raiky mbola mitenenao Allô? Aonde izy anao teo? Velona hoe rivotra io tsika rehetra velona matama makasitraka raha tontolo andro mahafinaritra za le tsy mba irare tontolo andro mahafinaritra ihany koa za le tsy fitarian'Andriamanitra trany za le tsy tontolo andro mahafinaritra fotsiny nomena anazy dia za le tsy mba mba ome tontolo andro mahafinaritra le tsy Zan kama dia manantena ty voalohany dia miarabary pasitera teo raha fa tsy fahampoizana an'azy fa ataoko hoe pasitera matetika miantso namanay le indray mandeha kongo ihany dia lazao e ka izy anikongo fa ny aisika ny akongo sika ry honora indrindra ny tiako tongavana fa so dia trango morotry ny loko ry bandekamba ty vaovao ty raha ngaty hoe ahoana so dia trango morotry ny loha le varozaza io ny isa-tanàna tsy misy magnondrana foana ny olombelona taty aminay beky zao zay mandeha nisy olona gazy lazaina hoe gegege izy mivady mivarotsy ny zanany ka laha mba nankirainanao an'izany zay anikony dia aparetaka eran'ny Madagasikara ty any mba saim-bahoaka ka zay le teneniko hoe jerevy zay fepetra tokony ho raisinao anatin'le izy tsy amaivanina le izy tsy niavina le izy tsy manamaivana fa sainy kosa hoe ny filazany zalana azy ohatrany hoe varotra sena ohatrany varotra ao koa misy hoe no fahasairana dia mivarotra zazany anikony ka raha mba anankiray ihany ve dahoana na pepoko any sy olazay leran'ny Madagasikara ty ny mba saim-bahoaka ny vidim-bary ty efa manao ny ataony ola mena sevana indray sainy voaka zay aloha dia marina mihitsy
be kely ohatrany hoe aloha ihany andria manantena le telefonina ohatran'le detikina le kongo aloha famoronana tantara mihitsy impiry zay kongo maromaro mihitsy ny zavatra nitranga atao ikongo tao a zay tena ina moa ny dikan'ny vazaha modimody miady ary balita allo manao anao miraba madama mamaly a miraba madama tonga de mitenena tonga de mitenena za tiako le tamin'ny fakomaly le nresaka momba ny démocratie mihaino venareo tiako azafady tonga de mitenena fa maheno anao zay resanao resaka momba ny démocratie dia name définition namen'le mpampianatra filozofiana izay ohatrany hoe mety tsara amin'le filozofia tamin'izany andro zany raha mety koa amin'izao fotoan'izao ozy izy hoe raha ohatra tany mbola tsy be loatra ny manam-pahaizana sy nahita fianarana sy ny miaino vaovao isan-karazany cultivé zany fa tsy hoe be diplôma koa ny tiany olazaina na tambanivohitra raha anatin'izay mety mitin'izay na ity andrenivohitra raha mety misy tsy manana an'izay dia ny atao hoe démocratie zany tsy mety satria tonga amin'ilay ohatra hoe tsy hoe ohatra moa zany fa teny nomeny hoe ny démocratie dia ohatrany hoe mieritreritra ianao hoe 11 imbécile maharesy 10 philosophe dia tsy le imbécile sy philosophe tsy le 10 tsy le imbécile sy philosophe mitondra ny valiny zay atao eo fa le 10-11 ny considéreny zay ny démocratie sauvage zay dia mbola eritreretra zany hoe eto amintsika ve mbola firy ny tany olona atao hoe mbola tsy toka saina mieritreritra sy mandanjalanja zay tokony atao fa omenany tsy menany roa dia zay ny azy ny safidiny magneno ve nareo teo zareo le zay ma tsy le sirenareo tamin'iny le hoe 11 imbécile contre 10 philosophe imbécile zany dia atao hoe tsy dia manapahalalana loatra tsy misaina loatra sahirana tsy nahita fianarana mety nahita fianarana fa ohatra hoe mahantra dia mora vidiana ary ny filozofia tsy voatery hoe manam-pahaizana be fa ny olona misaina mandanjalanja ny zavatra rehetra sotra tompoko vavalio le hoe vazaha mody miady tsy miady kanefa ny kibay valio le vazaha mody miady ny tena vazaha misy kokoa vazaha satria vazaha anglisy frantsay lesy no ambadika io vazaha mody miady oa anglisy frantsay io mody miady izy nefa izy any ambadika mifanaraka tsara iveriko hoe tsy mahita ny frantsay le olona manatrika azy ny anglisy ny frantsay io aza mianokajo dia am'izay anao tsy anina be any tapaka ve lasy sa vazaho ny étrange dia ny mody retourné na rentré miady fambazaka misy an'io raha honorage anglisy tonga aloha tonga maharaka frantsay dia mody miady ry zalahy hoe madagasikara nge ombany fila anglisy mody manoana tsika rehetra manao ny anao miarava dia manahoana honorable dia zobe fonina ambany dy zareo fonina ambany dy sy hitanareo misy an'le lavakeo amin'ny devant le banque ary ambany dia andrefa niakatra kasokana iny izy io zany efa ela mataona ngamba ho an'izay efa nandalo teo dia efa simba io lalana io tsy misy fanamboarana mihitsy io fa zao le izy miampy an'le orana dia misy ohatrany hoe tuyau vaky zay avy any anjoy avy any dia misy rano miraraka zany dia latsaka eo amin'io lavaka io fa tena hoe tsy azo andanana tsony io lalana io dia ny embouteillage efa misy amin'ny andavanandro zany zao mbola miampy ny embouteillage ateraka io dia na le polisy ary sahirana mihitsy mampihitanareo maty zany le lalana ilana dia ampifandimbiasina re izy vao may zava-doza mihitsy le embouteillage ka dia miantso an'izay mba dia tompona andraikitra dia mba afaka mihaino an'izay mba avonjeo zareo io lalana io fa tena tsy izay tsy mandalo amin'io any na ry zareo avy any atsimo avy any amin'ny frantsisy avy any zao ohatra ny hoe tsy teo any anosy izy embouteillage dia makaty amandroseza izy na makaty androndro ohatra ny hamonjy an'iny analakely na doresako zany dia mandeha aty aminay aty daholo zany hoe bloqué daholo zany fahatsatimo sy aty atsinanana aty
zay va misaotra betsaka anareo rasiko daholo dia ny kaomina milaza manao hoe fanamboarana lalana Antananarivo miankina amin'ny ministera ny asa vavety. Ny asa vavety nefa manao hoe miankina amin'ny kaomina ny zavatra ohatr'izany. Afaka vitsy ataony fiamboarin'ny kaomina kosa eo no fanalana zany le raha de tsy vita. Allô? Araba tompoko. Salama tompoko miarapasika eo amin'ny rivotra. Saky resaka mombana vary fotsiny resaka vary sy le rano ny problème eto Madagasikara de vary hoanina efa akaiky manko zao ny fividianana ty mety ohatra ny hoe hevitra adaladala ihany fa saky mba hiteny sao de mba tokony ampidirina anaty lalam-pandrenana ho antsika zay hifidy sy ho an'ny zay hofidiana filoham-pirenena eo hoe manana traikefa amin'ny resaka fambolena vary satria io ny problématika miankina amin'ny andavanandrom-piainantsika malagasy ny resaka vary manaraka ao koa ny rano so tandrindra tompoka ka izay olona mirotsaka zany te hofidiana de olona tsy maintsy manana traikefa eo amin'ny fambolena vary famokaram-bary sy ny fampisina ny rano tsy ho tapaka amin'le resaka filoham-pirenena ve zany zay mifandraisako an'le niteneniny teo ka fa propagande de ny melolo zany ka izy amono tsy iseho mahay eo rehefa teny ahoana tompoka salama tompoko miarava anareo salama tompoko tsara fa misaotra misy fanotsina kely ho an'ny bandekamy tam'le vaovao resaka ikongo teo ikongo tsisy préfecture de police miaraka amin'ny préfecture Manakara ikongo anankitelo any préfecture de police eto Madagasikara Antananarivo de Sainte-Marie de Nosy Be fanotsina kely fotsiny iny fa ankoatran'izay manamafy ny tenile Sipambany Sova teo iny fa tena ratsy le lalana miakatra makany Anjoa iny mila jerena akaiky iny zany fandroany zao tena mafimafy mihitsy ny embouteillage tena zay nandehanana rehetrarehetra tena mafimafy daholo zay fa de mirary soatsika rehetra de fampitana vaovao ny diso zany satria le raha matombo teny ty zany tsy préfet any Ikongo préfet any Manakara le Ramatoa fa tsy préfet de police le fampitambavao fa préfet any Manakara no nisy latsaka tsipelina zany satria tokony ho zay izy mitondra fanazavana ny préfet any Manakara ia makasitraka marina mihitsy zany fa tsy dia namerina namaky tapoka le fanambarana moa za allo salama tompoko zay tsaratsara ngamba le réseau fa maro ny ezaka avy ety amin'ny Nosy Mauricial le miantso lazaina aminareo de zao tiako lazaina amin'ny rehetrarehetra moa zany zay pian'ny fandarana rivotra Madagasikara tena mpanan-karentsika tena manan-karentsika ny antony tenenako miasa eo am-perinasa de mandalo zany ny zanatany Mauriciana de mitenena fa taty Madagasikara izy de inona ny atao lahatio ozy izy de izy hoe any tanàna ny lisana ozy izy misy ny rehetrarehetra ko inona ny atao lahaty tiako lazaina zao ny vahiny mahatsapa ny arenatsika fa tsika malagasy tena tsy mahatsapa ny arenatsika de zay mahatonga amin'ny mpanao politika lasa milalao atsika satria zao tsika tena efa tena napetraka ao anatin'ny saitsika mihitsy hoe tsika vahantsy izay vovaindray le fiteny manan-karentsika na ara-toe-tsaina na ara-koltoraly na ara-pony na ara-javaboary jery le vaovao nisy vaovao de tsy haiko raha hitanareo nisy ONG anankiray ny teny hoe inona zavatra ho apetrakareo an'ny taranakareo fa lahelo hoe vahiny ve mahatsapa zany de tsika malagasy tsy mahatsapa zany ny zavatra tiako tenena de zao ho anareo zay mitondra ho an'ny mpitondra zany ny tsoko tena hoe atoko mihitsy hoe raha ohatra nareo ka hanao zavatra anankiray fa tsy ho vitanareo azam-panantenana ny vahoaka fa mampalahelo anao lalantsika sika ve firenena mamboly vary manana tanimbary de anao lalantsika de vary maitso totoratsika mba ahoana moa zany
dia manafatra vary tsika teneniko anareo tsara fa io vary afarana avy ety avelany iny ka vary tena hoe fa mampalahelo le zava-tokony zay fa zay zay tsy salama tompoky Rembotsy makasitraka rangaha marina mihitsy zay tsy voinina maniry ero ny teny mihitsy hoe manan-karena izy nge hoa manan-karena zay reto jereto tsisy nininako aiza tsy hoe fomba amadihana an'le arena ho tena zay pitsetsitra sy mpangolo mbola mafy za tena mitady paiteo karena mihitsy ilasaka amiko satria za karakory Remboza tsara fa efa afakafaka le koka fa mikoaka lainga zany fa mbola mikoaka ratsy be le haniny io afaka azafana Remboza ve le hoe balita ny Tsinambinina balita Andriamanitra no nanome fa ibalita ny Tsinambinina ao man kaloha avy eo azavainao misy hoe balita ny nazahoany zalahy nanambinana ny zalahy fa misy balita ny nampiady zalahy afaka azafana Remboza zay rehefa avy eo eka misaotra dia mirato anareo rehefa avy eo fa aloha teny zay antso loko teny honora i Bandecan Malarisa efa lasa izy efa lasa izy tsy henoko tsony io fa misy namana zay manko Remboza tratran'ny vazaha mody miady io satria tsy mahay an'izay tenin'le vazaha misy le zalahy io zay rehefa raikitra le izy dia mody miady io zany le sinoa le izy zany ty zany sinoa mody miady ay zavatra tenen'le sinoa hoe la mipetaka n'le fototsofiny dia zany mandaka ty amin'ny oentsikaletsy le mody miady ero dia le rininy eo ahoana ay le ndolona resaka an'izay omaly ay tapaka ny connexion avy any Frantsa le olona miatso teo ngamba raha tsy diso fantatro izy ohatra ny akitandroka ve nataonareo ary fantatra anao fa maninona anao miteniteny foana maninona misy inona tsy fantatro aza mifampiantsy Rabato tompoko salama tompoko efa teo ihany fa miala tiny miverina indray miinsiste be an'le resaka vary ihany vary sy rano vary sy rano ny vary manko no tiako tenenina hoe zay filoha-tenenena rehetra hatramin'ny fandiny teo juska hatramin'izao zany inona moa tsy mampitovy azy amin'ny filoha-tenenena any ivelany zay mahatonga ana ny teny hoe tokony mahay resaka mombana vary zany zay mpitondra eo satria ny antony dia izao ny vary no pointa ingeza be ekinan'ny toe-karena malagasy mety tsisy tozhevitra amiko amin'izay fa marina zany ary tsy azo lavina zay mahatonga ana ny teny hoe mety hevitra dalabala ihany zay hoavy zao akaiky ny fifidianana ty zay irotsaka zay filoha-tenena irotsaka eo tokony hoe mahay momba ny resaka vary sy ny tsy haiko mety hoe zay ekipa apetrana eo saotra ndreka tompoko fa maninona ny tsisy miteny rivotra tena reny taloha nandalo Andriamanitra tsy mandalo toetra izy devoly mandalo miananao manahoana devoly manahoana tompoko salama tompoko mba seka notany kely ny Remboza reza antanio izy hoe efetive hoe vadina vadina zao teny gasy hoe vadina zany teny zany hoe vadina polisy vadina miaramila vadina zandary ohatra le fomba fanoratra azy Remboza ahoana fanoratra hoe vadinisa sa vadina ve hitako amin'ny gazety mako misy mpanao gazety manoratra an'izy hoe vadina ka rehefa tsy hanao le vadiny ianao ay ohatra le vadina ministra ohatra hoe vadina ministra
ohatra hoe vadina fa raha hoe vadindray bozy dia tsy mafy ao be izy zay kosa aloha kizitina zay fotsy ka taniko reny bozy vadina zany sa hoana vadina mamihaino tsara ianao rehefa avy eo totra tompoko mankasitraka tompoko io sady mihinana fanafody ihany aho anao raha fa zala zay ny lafa-tsy salama nandrasaka so dia teny te vadina tsy tohizako tsony teo le raha namana teo vadina soa fa dia am'izao fotoana zao aza tataitra honao raha ia miandra ny fanampy miandra ny fanampanazavana mahakasika ny bareny Madagasikara any miatrika ny saniny itsika fanampiny lasany tsy nisy tsony tsy nisy tsony fa dia nanamarany teo anivon'ny staff zany fa salama tsara daholo ny mpilalao azy le hoe en forme daholo ny mpilalao ary dia tsy nentina tsony le mpilalao zay mbola niteraka resa be indray le izy fa za ini tsy resaka an'le izy tsony ia tsy fa nahoana kosa ho andro tesparanary io niza mana le bande io efa nitenenina hoe ianao dia andeha indray avy eo le izy tenenina indray ianao dia tsy mandeha indray mampalahelo fona za zao fa tenenina hoe amboaro passeport lahy passeportnao fa tsy hoe tsisy mino fa maheriny 5 isan-jato ny mpikirakira fanatanjahantena milomanao anaty fanatanjahantena fa tratrany hoe andeha tsy andeha io dia mimala fialamo mandeha dia rehefa avy eo tsy mandeha za zao efa tratra fa le izy hodina mitapy fotsiny zany fa makarary ndo ihany ndraindray indrindra moa le aza le fa mipoerapoera eny amin'ny fiarahamoniny ela hoe andeha sy bandrakama Honora arbitre international mahavoasazy zao zavatra zao hoe Honora jerety am'izao fotoana zao efa mahavoasazy nalany ny patalohany na manala pataloha na manala maillot eny ambony kianja mahavoasazy daholo azona karatra ary mety an'ity le raha namany ity zao karatra so anainga ny antibaly le mikaratra mena manko mipetraka ery riananina fa io Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Miringe. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. SBBAR, section de basket Antananarivo renivohitra sy Live Prod Mada manolotra antsika fety be ny basket n'Antananarivo ny sabotsy 14 janoary ho avy zao ao amin'ny gymnase couvert Mamasina finale pré-saison 2023 sy spectacle Missy Saïd amin'ny valora maraina finale U13 garçons finale U17 filles finale U19 garçons amin'ny ray ora sasantolakandro défilé des 48 équipes amin'ny rora sasantolakandro discours remise des trophées amin'ny telora spectacle Missy Saïd amin'ny efatrora match d'ouverture championnat 2023 AMBB ifanandrona amin'ny DTSC vidim-pidirana roa arivo ariary partenaire média RDJ boisson officielle Yuzu organisation Live Prod Mada kibanao softy toa azafady merci ay softy toa ona zany mifandehantoa zao tony tena tsara rehefa mivoaka malevadevaka izy nefa matevana ay marary kibanao zany alors angamba indramokely aloha zany papier toilette softy toa anao zany merci ranga sao dia mba misy vese asindramokely aloha zafady Mianjondrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon
matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Noho i Matsiro Salon, feno matsiro ny fiainanao. Salon. SBBAR, section de basket Antananarivo renivohitra sy Live Prod Mada manolotra antsika fety be ny basket n'Antananarivo ny sabotsy 14 janoary ho avy zao ao amin'ny gymnase couvert Mamasina. Finale pré-saison 2023 sy spectacle Missy Saïd amin'ny valora maraina. Finale U13 garçons, finale U17 filles, finale U19 garçons amin'ny ray ora sasantolakandro. Défilé des 48 équipes amin'ny roa ora sasantolakandro. Discours, remise des trophées amin'ny teloura. Spectacle Missy Saïd amin'ny efatra ora. Match d'ouverture championnat 2023 AMBB ifanandrona amin'ny DTSC. Vidipidirana roa arivo ariary. Partenaire média RDJ. Boisson officielle Yuzu. Organisation Live Prod Mada. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Izy. Tonga dia manam-bahintsika dia ho raisitsika ny vahintsika ny tian'io ety zareo avy ao amin'ny teknôlôjia multimédia. Izy. Ia. Faly miarabantsika rehetra. Ia. Efa tetony tamin'ny herinandro ambony fa ny antony iverenana zany misy tsy mazava kely amintsika le miantso be dia be reny makasitraka aloha amin'ny fahatongavana ho an'izay efa navitrika fa le tiako hatongavana iverenana zany hoe amin'ity volany ity makasika ny sonorisation analogique ny tena imasotsika zany hoe formation amin'ny sonorisation analogique. Raha ohatra zany ianao ka manana numérique dia miandry kely amin'ny mois de février zany. Ia, izahay zany dia mampanao formation makasika ny sonorisation sy ny son izany. Zany hoe ho antsika ilay manana espace, manana sonorisation, velona amin'ny resaka location, indrindra resaka hoe mba manana ao an-trano fa hoe mba tena ho fehezana ilay izy fa rehefa miaraka mihaino amin'ny fianakaviana dia ny fianakaviana indray no miteny hoe ohatrany tsy tsara zany sono ato an-trano zany. Indrindra ho antsika ireny izao ny fotoana ho antsika zany mba ahafahana manararoatra kely ho an'ny formation. Ia. Marsa frena ny mbola tsy zay fa mbola raisitsika zareo ka marsa frena moa ny fianarana ao aminareo zany mba hoe ahafahan'ny olona anankiray mafy tanteraka mba tsy efa nanontaniana zany hoe ka efa vavao ny androany anao efa tompoko. Ia. Misy manko vao zao vao miaino. Eny tompoko. Kokoa le zao vao miaino e. Azonao le izy vao tazavana misy. Ia. Faharetany telo volana. Zany hoe mianatra zany zao isika ny volana janvier de février de ny mars. Fa any amin'ny mars sy ny février zany efa fampiarana pratika ny atao amin'izay fotoana izay. Raha ny olona vao tapa-kevitra. Raha ny olona dia tapa-kevitra dia eo indray ny premier mois. Eo indray ny volana voalohany. Mazava ho azy. Dikan'izay fa amin'ity volana ity zany mandrapatonga ny mois de mars io dia ao anatin'ny sonorisation analogique ny tena imasotsika. Efa numérika foana natao hatramin'izay dia sasany moa miteny hoe nenay mbola analogique tsy takatray le zavatra efa teknôlôjia be sy ny sisa dia zay no mahatonga anay manapa-kevitra hoe aleo asiana analogique. Mbola maro be koa ny sonorisateur mampiasa analogique eto amintsika. Na izany na tsy zany sady omeko koa ngamba ny laharataripia 034 034 85 967 31 034 85 967 31. Nisy fanontaniany zoky honora zay tamin'ny farany tsy voavaly. Ie. Angamba zao fotoana malina azy hoe nisy tonton ningaray zany avy any andafy tondra table numérique dia no tonga le table dia tsy hainy mampiasa azy. Tsisy fantatra. Izy le bouton rehetrarehetra miara-mihetsika
miara-migorisa daholo de ireo zany anisany hoe tena hoe inona ary ty izay indrindra na misy boky ara niaraka taminy a tsy voafely izay indrindra ka io principe mihitsy no ianarana fa miaraka amin'ny principe am'izay mode d'emploi ohatra nireny auto école reny ihany tam'izany zao nisy fiara somary miady kely ianao vao mahatafavily an'io volant io fa ankehitriny efa miara-miasa amin'ny teknôlôjia de tsy maintsy miaraka amin'ny mode d'emploi foana ny formation antsika na izany nefa na tsy zany a afaka sady mafehy analogique no mafehy numérique rehefa vita an'ilay formation tsy haiko mahakasika an'ilay ohatra ny tonton-ny Zokonora vitatreo iny efa tsy ananao trosa ny fanontaniana zany eny tompoko misy miantso ao anatin'ilay izay manao direct aty de mba engaviana kely rehefa avy eo vao afaka mandray appel zany ny tompona andraikitra ho tany saiko kely ny mahakasika an'ireo ianarana rehetra ao anatin'ilay premier module zany ao anatin'ilay formation technique de mixage live, notion, gestion, traitement et technique générale de mixage. Zany hoe mianatra sonorisation tsika fa mianatra mixage ihany koa. Mianatra sonorisation manko mety hoe mahay installation tsika, mahay branchement tsika, haitsika tsara mihitsy hoe ity ampli ity ny ka miaraka amin'ny bafflerie. Haitsika tsara zay fa rehefa enona am'izay ara ny feo an'ilay sonorisation nataotsika de tsy tena tsara ny feo de izay indrindra no mahatonga anay mampanao an'izy ity toy izao koa n'ilay liste lay programme izay ianarana amin'ny premier module installation de la sonorisation rehefa mbola kelikely io ao an-trano de mora kely mahay daholo tsika rehetrarehetra manatsofoka prise XLR sy ny sisa fa rehefa hitarina be le izy indrindra rehefa hoe pro zany no resahana de somary manasarotra foana ary na isika ary tsy matoky tena de izay ny antony anaovantsika an'ilay formation la propagation du son, anatomie et perception du son, les fréquences, le timbre dynamique, le filtrage, la console. Eo amin'ilay la console zao no anisan'ny hoe resahan'ny Zoky Honora teo câblage aty arina efa misy an'le hoe AES 50 efa câble réseau no atsofoka amin'ireny table reny fa tsy XLR intsony de mila ianarana zany tsy hoe intsony moa zany fa misy apahany amin'ny câble XLR ihany. Ny micro ianarana ihany koa inona ny ampiasaina amin'ireny batterie reny inona ny ampiasaina amin'ireny sax reny sa izay micro fanaovana karaoke sy ny sisa de mety avokoa. Ny enceinte ny baffle zany ianarantsika reny laine ray reny ianarantsika reny sub reny fa maninona izy ny renversé sy ny sisa ohatra kely daholo no raisiko. Conception de fait du patch zany hoe miresaka tsika inavy ny filaharana io raha misy marobe ny tranche ao ampiasaina ahoana ny filaharana sa zay tiantsika atsofoka ohatra manak'olazay ny Zokonora afaka manapaka tsy de hoe ino ty le filaharana lazainao ty filaharan'ny inona filaharan'ny tranche zany égale piste égale entrée zany ohatra ny hoe ity micro ty zany zao micro vocal de aiza ny fitsofohany ty ao anelanelan'ny gitara anankiroa ve gitara basse sy ny gitara solo sa ao anelanelan'ny batterie izay le filaharana ianarana ary any amin'ny sortie ihany koa izy reny tsy tonga de hoe ity ireo micro daholo iray roa telefatra dimeny ity ireo avy eo de reto indray gitara sy clavier sy nianina daholo indray fa misy an'izany le hoe ao anelanela zany rehefa deux tranche le izy na deux pistes deux entrées mora kely tsy antsofohanao azy fa rehefa 128 tranche de mila liste le izy de mila fianarana zany hoe rehefa tena ngeza ny concert tsy ianao rerany ny technicianny misy misahana ny backline, misahana ny retour, misahana ny enregistrement, misahana ny façade sy ny sisa ka raha samy anao zay saim-patany zany de somary manahirana ihany. Zay ny antony ianarantsika. Anisan'ny ohatra tsotra indrindra ngamba zay ny panoramique, ny effet fixe. Ya, ho antsika le miantso dia tsara kokoa ngambany manantona de misy inscription le izy fa tsy hoe androany ianao zany no miantso de androany ianao de tafiditra. Zay ihany koa zany tsara raha mazava. Faharoa manarak'izay ho an'ilay miantso matetika maka renseignement ao anatin'ny appel zany ho an'ny mpandray appel anay tsy ao anatin'ny appel tompoko ny fampianarana fa renseignement zany raisinao zany hoe tsy ao anao manontany hoe inona ny atao hoe panoramique
dikan'izay a tsara raha manantona mivantana maka renseignement momba ny toerana sy ny sisa ny atao anaty appel dia ho an'ilay manana sonorisation manana espace ihany koa be dia be ny miantso anay ianareo zany a le tsy afaka manantona anay satria ny fitaovanareo ny tianareo anaovana an'ilay pratique. Iny zany fa tsy anakaramanareo andehanao installation no lasa ataony. Afaka manao prestation zay a fa rehefa miala eo zay dia tsisy zavatra hainy ilay zavatra nataonay dikan'izay formation no atao. Formation zany a tsy vita ndray andro ihany koa dia tsy vita adiny roa dikan'izay a somary efa misy laminasa apetraka indrindra ho an'ny mpanao ilay miantso hoe atao à domicile le izy intoko. Zay ngamba mbola toiska ia mampijerenao fotsiny ahaka mitoro misy porofo tsika andao rafindim-pitino fanentanana ho an'ny olona miaino amin'izao fotoana izao rofina ny fotoana sy ny sisa ny bra ho anareo afaka natonana ny laharan-tariby fanamafisana zay hoe laharan-tariby zay eny tompoko averiko ihany a marobe tsika le efa niantso fa misy mitotona ao anatiny hoe nenay numérique amin'ity volany telo zany ho an'ny analogique le izy nefa ianareo le manao numérique afaka tonga dia manao inscription ho an'ny promotion manaraka zany dia ilay famidinana anazy angamba hoe matoa zany zay tonga amin'izao sehatra zao a hitanay hoe marobe isika ny lina marobe tsika nandoro zavatra tany amina toerana maro samihafa efa mainy ampli valeur be vao misy efa nandoro zay vao hoe hianatra mbola tsy taraka mbola tsy tara fa zao ny fotoana dia ny laharan-taribia 034 85 034 85 967 967 31 034 85 967 31 ny page Facebook ngamba sisa no tsy voalaza teo multimédia technologie page multimédia technologie no idirantsika raha ka andindiny renseignement makasitraka be dia be any rivotra sotra betsaka indrindra tompoko ia ny bureau eny tompoko mazaka le iny moa zany filazana azy le mananao zao aty dia ary le table ia le commande par tablette eny tompoko fa natony kely tony ara mety foana rehefa misy wifi le izy fa arakaraka ny version le téléphone na tablette tsika mety azaka mety tsy azaka misy mazaka misy tsy mazaka ia mankasitraka anareo mivahiny teto manaraka indray raha mbola misy no fiaraha-miasa afaka irahana dia mbola eto ihany zay sotra indrindra mifandraisana mahomby aza hatrany eny areo mankasitraka mirary sonao bombom azavaiko ary ilay fanontanianareo tamin'ny antso tamin'ny valy sasany ka hatramin'ny silatsaka teo voalohany ilay hoe Andriamanitra manome fa ibalita no tsy ambinina ny mahatonga an'ilay hoe tsy ambinina ibalita ahoana mety nahatonga ny Ntaolo namorona an'izany ny nahatonga ny Ntaolo nanana an'izay fitenenana izay dia mifampiteraka moa ny fandinian-javatra ka misy ilay oam-pitenenana manao hoe tsy misy ny mivavaka miankandrefana fa tsy maintsy miantsinanana avokoa satria nahoana satria ny arena mila vintana vitana any antsinanana matoa ianao mivavaka miantsinanana dia loharan'ny vintana ny zavatra entiny ny masoandro miposaka iny entiny ny volana miposaka avy any antsinanana iny dia mifandray zay amin'ilay fieverana fa avy amin'ireo zavatra eny amin'ny lanitra na kintana ny vintana samihafa na vintana tsara io na vintana ratsy ka ibalita ary dia tsy nahazo an'izay zara na anjara vintana izay satria tokony ahazo izy kanefa tsy nandramby ny vintana zany hoe tsy nitaiza ny tenany hitoetra eny amin'izay toerana loharan'ilay vintana na fotoana loharan'ilay vintana fotoana sy toerana manko ny loharan'ny vintana ka avahanao hoe ato ilay toerana mety ahazona n'ilay vintana tsara ato ny ahazona ny vintana ratsy amin'izao ny fotoana ahazona ny vintana tsara amin'izao ny fotoana tsy ahazona azy fa vintana ratsy aza no azo ka Andriamanitra nefa tsy afaka manome zavatra ho anao mihitsy izy na izy io omeny dia rehefa tsy hainao no maka azy amin'ilay fotoana omeny dia abarako hoe maiza mandramby ka fahaizana mandramby azy zany Andriamanitra zany tsy mesisy tamin'io le Andriamanitra zany tsy mesisy sia
andriamanitra manome ameko ohatra hoe tsy ambininy balita mariviny ny tena nameko ohatra anankiray le fa nitenena teto foana le nisy vazaha mitondra moto teo andotam-penaka dia nilatsaka ny sakosy dia nisy olona tsara fananaka le sakosy dia nanatitra azy teny amin'le vazaha fa no felahany mafy dia mafy ilay lehilahy nanatitra an'le izy sady nyteneny hoe vendrana dondrina ohatr'zay zany zay mahita anjara mahita ohatrinao no mbola verina anjara mahita ozy izy raha misy ny tena balita tapilatsaka mihitsy fa na dia zanazany ary misy ny fanokafana ny tampilalaovana 2024 amin'ny taranja baskety amin'ny sectionna Tananarivo izay hitranga eo amin'ny gymnase couvert ny Mahamasina eo hôpital Sainte Famille zany misy an'izy io dia famaranana ny finale famaranana ny coupe de Noël zay intersaison moa filazana azy dia amin'ny valora izy io manomboka dia ny finale eo amin'ny U13 garçon eo nan'ny AS Saint-Michel sy ny JCBA io ny amin'ny valora amin'ny sivora kosa dia ny U17 fia eo nan'ny Mbitol sy ny Lucadro dia avy eny Ambohimanarina zareo ary dia mahanao baolina reo amin'ny 12 sasany kosa finale amin'ny U19 lehilahy eo nan'ny Fandrefiala sy AKBB baolina be amin'ny rora sasany kosa dia misy ny fanomezana ireo maro-boninahitra sy loka maro samihafa ary ny kopia dia amin'ny 3 ora dia misy ny fampisehoana irahana amin'ny Misy Saïda amin'ny 4 ora kosa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tampilalaovana 2024 amin'ny sectionna Antananarivo io zay eo nan'ny AMBB sy ny DTSC amin'ny sabotsy zavatra rehetrarehetra io no mitranga eo tsy andanin'izany misy ny défilé an'ireo ekipa 27 izay mandray anjara amin'ny tampilalaovana 2024 sy 2025 ity amin'ny asabotsy zany tongava jiaby aro tegna maro be basket zany section io section azovy magnano misy fanontaniana faharoa valiko ndray re fetrifetra fotsiny raha boza avy eo afaka mamaly miadana aloha fotoana mbola tsy tapitra amin'ity omaly ariva be zany no nigadona tany Constantine ny bareny Madagasikara izay toerana hijanona anatanterahana ny lalao ambondrana ho antsika any Constantine moa no anatanterahana ny lalao izay eo anatsika amin'ny vondrona misy atsika io izay arahana amin'ny Soudan, Ghana ary i Maroc dia omaly ariva zany no tonga tany ny délégation malagasy ao amin'ny hôtely anankiray teo hôtel Alexandra izay nahita tany anaty tambajotra tamy fa navokako tany ny sarin'le hôtely be Markaba tsy tadidiko tsara ohatra zay Markaba ny anaran'ny baolina ny anaran'ilay baolina ho ampiasaina amin'ity tranona ity andraso aloha Markaba ngamba izy zay no anaran'ilay baolina kitra ho ampiasaina amin'ity tranona ity zay ilay vadina teo ary naka ohatra moa ilay olana ministra vadina zao hoe vadina tale vadina vazaha vadina sinoa vadina karana vadina fa misy koa tsy olona le manaraka vadina asa arotra misona ery izay foana le tia miverina kely fotsiny miverina amin'le bandy le nianso teo le amin'le hoe tsika manan-karentsika fa itsika koa no tsy mahatsapa tena za kosa rangaha tena somary manohitra ny hevitry leria mahatsapa rangahatsika tena mahatsapitsika ary mahafantatritsika fa io ohatran'le karaman'le olona hoe manatrosa dia mandalo ambanomasony dia lasany ihany ny olona rehetra mahatsapa ny renena Madagasikara ka te hitrandraka sy te hanao an'ilay zavatra aleo avahana tsara mihitsy fa misy ny manana tombony kokoa dia misy ny manana ny antaniko andray mibozy koa ina le hoe hala tosy hala dia ina le hala ankoatr'izay misy ny resaka koa teo momba ny vary dia io mampalahelo mihitsy mahita an'le sary hoe misy tanvary dia nitotofana afaka natao rangaha hoe vokatra le vary voajinja zay vao nalefa le fanotofana fa le sary mankarary fo ihany nefa ny varytsika jerena ny vidiny lafo be dia eo ihany koa ny afatra ho an'ny bandekama efa nifampiresaka izahay sy ny président dia asa raha mety hanao fotoana na tsy fa efa nifampiresaka teo zany zay président misy président be dia be koa tsy hita be ny ihany
dia kokoa miasa satria 3 andro zany tsy nanome kokoa azy kokokokokokokoa dia farana amin'ny azo an-da kely efa mifampiresaka ka atray fa ny fotoanany reny tsy hay hoe aiza azy ainy akaty fotsiny fotoananay rehefa fotoana soraka ena raha mitsamo ao fa le jerevako le zavatra eno zake malagasy perdia dia ny arzanda moa zany omena ihany ny arzanda ny arzanda dia ny fampisehoana miaraka amin'ny be saminy asabotsy amin'ny kafaliana tokoa ary faly foana moeraoera amin'ny follower tena efa feno ny toerana gisy fermé ny fampisehoana mafaly ny fofolo zany dia isaorany Besasolona hanolotra ny tena tsara indrindra izay ray aman-dreny ho an'io fety amin'ny asabotsy io. Dia izay fa dia mametraka ny mandram-peona indray fa teritery le fotoana moa zany goty avy etỳ Paris Analakely anareo. Le vadina teo tsy olona ihany no aorinan'iny teny mefara aminahy iny vadina fa mety ho zavatra ihany koa ohatra raha tsika mahafantatra angamba hoe tanina voanjo volana famenona tapako aloha renibozy hidina rano hidina trano solona tena renina zaza ireny lasa hoe renin-jasa renina zaza zay solona tena lasa hoe azondrenibozy le fanontaniako hidina rano lasa hoe hidiny rano zany angefa mazava mazava nge zany tapona loha tapona loha tsy teny gasy le izy teny gasy mazava ao ka tsy maintsy manazava ka le hoe vadina mako zay mihitsy ve fanoratra azy vadina ohatrany ahoana fanoratra azy teny roa lay teny voalohany mefara amina teny faharoa misaraka aminy fa raha ataonao kampatiny izy vadina ohatra hoe solona tena dia ataonao hoe solo tena eny ka le vadina ty ahoana fanoratra azy io de efa niteneniko teo hoe vadina atao miafara amina fotsiny lay vady dia lasa hoe vadina ka io tsy tononona be hoe vadina fa vadina zara raha eny le nahafarany iny ohatra zao hoe fikambanan'ny vadina zandary de vadina izy zany amin'ny vadina am'izay ho izy dia tsy mety loatra le manakambana azy ho teny hoe vadiny zandary vady ministre vady mety vadiny karana vadiny avany lasa misy nizy misy fivakevitra kely raha fa sao de diso manko le izy raha satria miaino antsika ny olona ny vadina te zavatra fa mihitsy ny voateny manjary hafa be le izy raha voatao satria izy tsy vadiny chauffeur vadina chauffeur vadina avan'ity vadinkavana iny loa tsy maintsy misy kery alohany matozy ataony hoe vadinkavana kambateny izay fa hoe ianao hoe vadina havana vadina havana dia misaraka zay hoe vadina havana saingy ianao miteny aingana be fotsiny Marc Habany baolina aloha Marc Habany anarany ka io na io tompoko dia tsy inona safiteny na mampisongadina fananana sy tompony ka le aloha fananana le aoriana tompony amin'ny akapobeny zay afaka miteny am'zay reo fa vita ka mampisalasala manko izy iny amin'le manoratra sy maminatra so diso indrindra fa manoratra mankany amina olona manakaja olona manam-pahefana ka ny manakaja indrindra na ny olona ambony indrindra manam-pahefana jereko isaky ny manoratra menatra hoe tsy izy ny tena manoratra fa ny sekretera ona manoratra ty ny sekretera ny manoratra araza manao ela fa za mbola zokan'la zany koa de idivany raha hoteny gasy kititenanao teny frantsay anao teny sitrabe raha ohatra misy disony natao ona anao teny gasy tikanao zany koa de idivany tsy talala mo général fa io zany sarotra am'le izy hoe vadina ohatra hoe polisy vadina polisy de tsy maintsy soratana zany VADINA de malalaka kely zay voanao hoe paolisy fanoratra mihitsy zay polisy aloha izy fa tsy hoe paolisy rehefa ohatra zay nge teneninareo mahay an'le fomba fanoratra teny malagasy fa samy mahay daholo tsika raha ngafa kamo iny natokana hanazava an'izay eto amin'ny rivotra voaroko tena rehefa tsy hanazava mazava amin'ny tena le raharaha vadina vadina satria raha ohatra zao resitsika zao te ndateale tanjoy reo vadina tandroy iny vadina tandroy fa tsy hoe vady tandroy raha vo mitenany hoe vadiny tandroy milasa manaratsy azy zay fa raha tianao ajaina izy de atao hoe vadina lasa tambabe izy raha vo misy hoe vadiny satria fikambanana vadina mahafao be indray izy raha vo ataonao an'le hoe ny asinao ny raha vo misy ny fa zay fa mazava nge zay tandroy misaotra anao renimbozy zay vo mazava
azomonareo vo maheno a dia za efa ela be ny teto za nanomboka teto tamin'ny valo alasan'izay voatonga daholo latsaka dimy zay de efa eo fa za vao tonga voatonga mihitsy io a tsara tonga zalava voaka amizay efa niteneko ane le izy teo iza namorona zany teny zany aloha antanina ray andrasy aloha ray bandekama antanina zay ray bosy aveto anivo tany ve niangany hoe vadinireny ty sa avany anindrana na avy anindrana na aveto ampivoatany samy afaka mampiasa an'izany daholo ary iveriko fa efa nampiasa an'izany atry ny ela rehefa manomba fa izy zany efa taminareo tamin'izany ray bosy nampiasa an'izany mbola tsy teraka kory ary finoko de efa misy zany mbola tsy teraka kory dadabe ako de efa misy zany tamin'ny taona firy reny foana le hoe couillon le dadabe le miteny hoe couillon ine manko niteneniko dadabe a voapilosiny eo zany teneninao couillon zany fa tsy sary teny tsony izy atreo satria izy eo afantiny tompoko lasy tompoko vavy fa misy disitsipelina teneny dadabe anareo tsy teneniny zavikely hoe couillon iny fa rehefa tena adidina lalina le izy hoe couillon de mitsotsorona kely couille le izy ndraiky misy hoe zanakakon zanakakon zay de hoe couillon de manararaoto dahoafa le coyote zanakakon mamborona zany ela lehibe malala-tsaina ngely izy le anaran'le baolina teo tsy hitako le blokiny lotoko nisy an'le izy fa sorako marhaba zay le tena izy maka inona marhaba dikan'le marhaba zany izy makabany io tonga soa zany dikan'le izy le dikandray aloha tsy haiko fa le anarana mihitsy hoe marhaba ny anaran'ilay baolina ampiasaina amin'ny sanina ho avy zao ohatrany hoe nisy ny dia Adidas tamin'ny fotoana androny tsy tadidiko tsony le anaram-baolina be lehibe ampiasaina rehefa amina fifaninanana volenta kanina sanina mondialina ohatran'izao de ty zany marhaba zany ny anaran'ilay baolina ampiasaina amin'ity sanina atao any Algérie ity tompoko lasy tompoko vavy fa manino manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondokana efa dia